arakaraka le circonstance zany le nay idina de le nay sokafana fa raha sokafana foana zany tsy afaka misy alehan'ny olona mihitsy le mandeha tongotra tobile efa tsy afaka mandeha. Le izy zany tonga de manimba le fitadiavan'le majinika mihitsiny satria ny amin'ny majinika zany ny fitadiavany ihany fa tsisy rarahina zay ady politika any fa le hoanina ny androany ihany zany ny an'olona mifantany. Fa raha miala amin'ny toeranao ianao de tsy mahalafo mihitsy satria efa eto fantatry ny olona hoe fivarotanao moa le eto akatony zareo efa manomboka tamin'ny valo mahery teto no nikatony. Tamin'ny sabotsy moa zay tsy hovarotra mihitsy satria tsisy hivarotana mihitsy. Ie zao vao manomboka hitady nefa nasina an'le barazy teo de efa manomboka tsisy olona tsony satria le olona matahotra koa de lasa tsisy olona tsony le izy zao. Lasa tsy mahalafo zay. Ie zoan'ny olom-pirenena no mivezivezy nefa barazely le mpitondra fanjakana zany le izy lasa tsisy andehanan'le olom-pirenena. Raha amina manokana zao za zao photographe de nanao reportage na mariage tamin'ny sabotsy de efa mitataina be hoe zany de nasa sara ety amin'ny labo fa tamaraina sokatra de efa tenenindry zareo hoe zao ihany le raha fahanareo mivezivezy de hoy izy hoe raha ny eritreritro manokana zao za tsy de tena hoe miditra politika hoe ana fa le fiainana tena ohatranay zany miasa teny de tena somary tebiteby be de makaty amin'ny ville mafy be zangamba nefa mafy be nge zao satria nanomboka tamin'le zavatra le zavatra miseho reny zany zao de tako hoe tebiteby be mafy anay zao de androany androany raha tsy nanasa tsara zao androany de tahiry kely lay no misokatra tahiry kely anana de zay nefa za mieritreritra zany hoe inona moa tsy laminany raha tena mijery zany mahitsy ny aty de hoe aleo milamina de aleo miresaka raha zay mivaholany raha tena tia malagasy rehetrarehetra za tsy mijery côté hoe pro zao na pro zao fa mikasy rehetrarehetra de miresaka inona zavatra tsy vita tsy miresaka izy zany zany hoe manakorotana be satria afaka miditra de aveo mivoaka de ny fitadiavam-bola zany voakorotana tanteraka mihitsy amin'izao hoe azo zany hoe sahirana mihitsy zay amin'ny fitadiavam-bola satria afaka miasa tsy afaka miasa zay aloha fa mivoaka ololo zay zao de tsy haintsony rehefa aveo indray hoe mbola afaka mivoaka na tapotra le fitadiavam-bola ny androany. Ny androany aloha zany tsisy fitadiavam-bola vaniny satria mandroaka izy de mamelatra kely anao fiafakadiny de mandroaka andray izy de miala zao mantsy efa tonga de andeha ody angamba sisa mety fa tsy possible tsony tapitra ny androany vita aloha zany ny androany aloha zany de rapitso indray miankana amin'izay zavatra miseho ihany le fandraisana ndraika zany tokony any amin'le zavatra tena misy zava-mitsanga mihitsy aloha napetsaka le barazy satria rehefa alina zao mety hoe any ambony any aty nge tsy tsy hitako hoe inona ny eto fa tokony hoe any amin'le tena misy an'le votoatin-draharaha zany le barazy napetsaka de alefa aleo le olona hivezivezy fa ianao zany tokony tsapa hoe ton'olo mitovy hoe pigrevy ton'olo mitovy hoe olona hitady vola tokony voasivan'le mpitandro filaminana zany le olona mivezivezy hoe tokony mafatapatatra hoe ty olona migrevy ty olona mitady vola.
efa lasa an'ilay tanàna tianeo hevitra koa mahakasika ny fisamboran'ny zandaly ny candidat Jean-Jacques Ratsetson tena vao maika mapakatra mihitsy lay tany lay herisetra mpanjakana ny fitira-panjakana amin'ny alalan'izao fisamborana izao candidat anke maneho hevitra anke ny candidat Ratsetson ary tsy vao androany ihany io fa efa nandritra ny herinandro maromaro no nanaovany an'izany ary tsy izy amin'ny candidat irery no miteny fa ny vahoaka maro manaraka azy manina tsy samborana koa ny vahoaka izay miaraka aminy eo zany mbola mampiseho amintsika amin'izao fotoan'izao fa dia misy ny fampiororona atao na dia amin'ny candidat azy zany zavatra tena tsy fanao mihitsy zany eo amin'ny fitantanana andrarahampireneny Fitondram-panjakana misambotra candidat zay tsy maninona tsy mamaky antody nandeha anankiray tsy manao herisetra zahay tsy ary mbola nanao herisetra fa ny fitondrana foana manao herisetra aminay isan'andro préfet tsy manana fahefana androany préfet tsy manana fahefana izy hoe tsy mahazo amena autorisation zay tsy manana fahefana momba an'izany satria zay nitory tamin'ny tribunal administratif dia mbola tsy nivaly io fitoriana io ary rehefa mitory ianao dia suspensif io zany hoe miandry zany tsy afaka ampiarin'ny préfet mihitsy ny hoe tsy mahazo manao etsika zay eto Antananarivo tsy azo ny atao mihitsy satria mbola tsy nivaly dia ty zany le taratasy tia efa tribunal administratif mbola tsy mivaly dia miandry valiny io zay vao mahazo miteny préfet hoe tsy mahazo manao zavatra nareo eo amin'ny 13 mai donc zany malalaka ny kianja 13 mai zany tsy matahotra ny samborana zany ina ny antony samborana anazy fa maninona efa samborana ianao mizahatra nataonao voalohany io za solombavambahoaka tsara ataon'ny préfet anatin'ny lohany zany fa za solombavambahoaka en session parlementaire donc tsy fantany fa misy immunité parlementaire faharoa za candidat à l'élection présidentielle tsy zavatra tahorako zany mihitsy hoe ho samborana tsy matahotra n'izany mihitsy aho Reto mbetisy miserikeranay Analakely rehetrarehetra zay mivarotra prix scolaire eny tompo